Totosany alakamisy lasa teo kosa ny fivoriana izay niarahana tamin'ireo toeram-pampianarana ambony sy miankina amin'ny fanjakana momba ny fiaraha-miasan'ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana ary ny resaka équivalence administrative moa no nijerena manokana nandritra izany fivoriana izany. Tsikaritra tato ato fa nitombo isa ireo mpanao équivalence administrative na ireo taratasy ilaina ho an'izay mikasa ny hiditra ho mpiasam-panjakana na handray anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana ka taratasy osoka no ampiasain'izy ireo amin'izany. Tamin'ny fifaninanana 24 teo no nahitana izany satria 20 ireo diplôma osoka izay tratra. Tato ao ministère zany izay hatramin'izay dia rehefa misy photocopie certifié d'établissement miaraka amin'ny demande dia efa azahoana équivalence atao aminay. Noho izay fisin'izay faux diplôme zay dia tapaka niaraka tamin'ireo établissement solitena ny tompon'andraikitry ny établissement privé de formation fa manomboka izao dia andefa liste aty aminay ry zareo isaky ny misy ny sorte de promotion na par filière io na par niveau dia avy amin'iny liste iny zany efa nay mijery hoe nivoaka tao marina ve niantra tao marina ve ty olo ty zany hoe manomboka izao zany raha le extrait d'équivalence ny olona anankiray dia mitondra photocopie diplôme légalisé izy miaraka amin'ny demandeny adressé aty aminay ary tsy maintsy vérifienay ao anatin'le liste izay lefa ny établissement aty aminay. Raha ao anaty liste izy zany na feno le fepetra dia mahazo, raha tsy ao anaty liste izy na mitondra diplôme ara dia tsy mahazo équivalence aty aminay intsony. Mandritra ny fivoriana izay fanaon'ny komisiona izay ahitana ny toeram-pampianarana tsy miankina sy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana izay atao indray mandeha isam-bolana nampahafantarana fa ny équivalence izay omen'ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana dia tsy isaky ny toeram-pampianarana no omena fa isaky ny diplôma izany hoe isaky ny niveau sy ny sampam-pampianarana. Manomboka izao araka izany dia tsy ho isan'ny horaisina ny antota taratasin'ireo izay tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpianatra izay nivoaka amin'ny fomba ofisialy izay nomeny ny toeram-pampianarana.